mahafantatra ary manatanteraka. Mahafantatra ary manatanteraka. Manasanao anaraka izany lohahevitra izany. Mpifaliana indray ny mpiara-midinika namana no iaonako aminao amin'ny alakamisy 20 volana May ity. Fiadanany tompony ho aminao mandrakariva ary ingany izao dinika rahantsika izao mba hitondra fitahiana ho anao. Miarahaba manokana ho anao izay sambany mba miaraka manaraka izao fandarana izao matoky izahay fa tsy ho diso fanarahany ianao hitondra soanao any izao dinika hifanaovantsika izao. Miary iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotra anao no ny fitantananao anay, misaotra ny amin'ny tombontsoa omenao anay. Ankehitriny fangatakanao mba mila ny ilokay ary raha iaraka andinika iaraina ny teninao izahay. Sokafo ny fonay, anjakany ny fanenao masina, ampitoetra izany teninao izany ety anatinay. Dia mitenena Jehovah fa fona ienanao izahay noho ny amin'ny anaranao ankatanany bavaka. Amen. Salamo 810 ka ny andininy fa 3:7 fantatrao zay lay andinina atao tadina. Mino fa efa ambavantsika ilay izy. Tsy ho adiloko mandrakizay ny didinao fa ireny no amelomanao anao vonjeo fa ny didinao no tady avy. Mahafinaritra zany teny zany, zany fanapa-kevitra izany ary tiako mafana-pa-kevitra isanandro ho raisitsika izany. Aza dino, aza manadino ny lalàn'Andriamanitra. Mahafantatra ary manatanteraka. Ry mpiara-midinika namana, tadidinao ve ilay toritena ataon'i Jesosy teo tendrombohitra? Ny toritena ataon'i Jesosy teo tendrombohitra dia miresaka betsaka ny amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy. Dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika samy olombelona. Nisy izao teny izao no lazain'i Jesosy amin'ny filazantsara Matio 7 ka ny 1:20. Filazantsara Matio 7 ka ny 1:20. Hoy izy hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Mazava, mahitsy ny tenin'i Jesosy. Mazava, mahitsy ny tenin'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko. Betsaka mantsy ireo miantso ny anaran'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Betsaka ny mahalala fa Jesosy no tompo sy mpamonjy azy. Hoy Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Misy fanjakan'ny lanitra izay hitondran'i Jesosy antsika izany. Fa tsy izay rehetra manao hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny rainy izay any an-danitra. Ary izay nahatonga ny mpanao salamo anana fanapahan-kevitra manao hoe, tsy ho adiloko mandrakizay ny didinao. Ny didinao manko dia midika hoe ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny mahalala fa tsy manatanteraka. Mila mahafantatra isika ary mila manatanteraka isika. Tsy tokony ho amaivaintsika ry mpiara-midinika namana ny mahazava-dehibe ny fahamarinany soratra masina izay tsy voafetra ny fotoana. Averiko ny mandeha. Tsy tokony ho adinotsika ny mahazava-dehibe ny fahamarinany soratra masina. Tsy mahasoa antsika ny fahalalana fotsiny, fa ny tena ilaina dia ny fanatanterahana. Izay ilay lazain'i Jesosy teo hoe, fa izay manao ny sitrapoko ny raiko izay any an-danitra. Zao no voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona 7:10. Filazantsarany Jaona 7:10 ka ny 1:7 manao hoe, ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sy sady marina
sy Jesosy Kristy zay efa nirainao. Ilaitsika ny mahafantatra an'Andriamanitra, ilaitsika ny mahafantatra momba an'Andriamanitra, kanefa ilaitsika koa ny mana tanteraka izany. Andehangy miteny manao hoe raha milaza aminao ny zanaka hoe tianao a, tena tiako ianao ry dada, tiako ianao ry neny, kanefa izy tsy manao zay ka asainao atao, de tena azonao antoka rehefa tena tianao tokoa zanakao io. Fa rehefa tena tianao ny zanakao, izay asainao atao, asaina atao, de asehony eo amin'ny asany, asehony eo amin'ny fanatsananao izany. Tahakan'izany isika rehetrarehetra. Raha tian'Andriamanitra isika, raha tena mahafantatra an'Andriamanitra isika, de maniry anao ny sitrapony, satria fantatsika fa izany no tsara indrindra ho antsika. Leo jerepatsika voalaza amin'ny filazantsara Matthieu 7. Filazantsara Matthieu 7 ka ny andininy filazantsara Matthieu 7 ka ny andininy 4:20. Hoy ny voalazany hoe koa amin'izany nazovo ny mandray izany teniko izany ka makato azy, dia oarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy ary manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rihaka be, sady mifofofo ny rivotra ka namely zany trano zany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Niza mandre, raha mandre ny afatry ny ten'Andriamanitra ianao, ka mankatoy izany, de azo antoka fa tsy enjery ianao, tsy rodana le trano, ary anovanao izany. Ilaitsika zany miaino, ilaitsika ny mandray, ilaitsika ny mankatoy, tahaka nataon'ny mpanao Salamo manao hoe tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no amelomanao ahy. Ny soratsika n'Andriamanitra de zao, tsy nafenon'Andriamanitra ho atsika ny drafitry ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa nasehon'Andriamanitra amin'ny takila tsiraray avy amin'ity boky ity, izany fomba afahantsika mifandray amin'Andriamanitra zany. Atolony anao zany, atolony ho an'ny olona rehetra zany, satria tian'Andriamanitra miaraka amintsika, tian'Andriamanitra nitondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay, izay efa omaniny ho anao ankehitriny, miankina amin'ny safidinao ary ny handray an'izany na tsy. Miankina amin'ny safidinao izany, ny hoe iaina na tsy aina amin'ny famarinana tenin'Andriamanitra. Ombanao Andriamanitra, ampisaintsainanao ka ianao sady manao an' Jesosy tompo no manao ihany keo ny sitrapony, satria izany no ameloman'Andriamanitra antsika. Mivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra ray eo, saotranao izahay noho izao fotoana sarobidy nafahanay nandreny teninao izao. Tena tianay tokoa ny manonona anao ho tompo sy mpamonjy anay, satria izany ianao. Ampio zay nefa tsy hanao tompoko fotsiny ihany, fa kosa ankatoy anao ny sitraponao. Tario lalana ary izahay, mba andray fanapahan-kevitra ndray androany, ka ny didinao dia tsy ho adiononay mandrakizay, satria izany no sitraponao. Ampio zahay anao tahaka ny lehilahy endrika manorina ny tranonay eo ambony vatolampy. Ianao tompo izany vatolampy izany, ianao no iankinanay, ianao no ianteheranay. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity, aza mafona masaraka anay. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.